Kosa ndretsika dia iresaka ny tontolon'ny taranja baolina lavalava ny androany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama ny andro fahadimy fiadiana ny tompon-dakan'ny Ligina Lamanga izay karakarain'ny Analamanga rugby tarihana Andriamatoa Andry Ravelojona moa izany lalao etsy amin'ny kianjan'ny Malakama izany isan'ny lalao nanasan'ny maro ary tamin'ity androany ity ny fihaonana teo amin'ny 15 family sy ny TFM Anakasina nivokana ndresy teto ny TFM Anakasina tamin'ny 5-3. Tsara toerana ny TFM Anakasina hanary zareo boakely manohatra taorian'ny andro fahadimy amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Analamanga rugby izay tanterahana androany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama. Tamin'ity tolakandro ity lalao izay isan'ny nandrasan'ny mpakafy dia ny fihaonan'ny TFM Anakasina sy ny 15 family nazava teto ny fivoahan'ny TFM Anakasina mpandresy tamin'ny 5-3. Tao anatin'ny 5 minitra ny fidirana voalohany no azo lazaina ny adiny lalao satria dia afaka nanohatra tsara andry zareo boakely manohatra ny 15 family tamin'ity fananana ity. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia napiditra an'ireo mpilalao ny efa vokotra kefa ry zareo avy eny Akasina ka maromaro ny baolina maty nentim-tanana tonga an'izy ireo tamin'ity fihaonana ity. Arak'izany dia nanatombo teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny lafin'ny tanjaka iry zareo avy eny Akasina tamin'ity fihaonana ity. Teo amin'izay fidirana faharoa izay ny 15 family dia niezaka ny nandrafitra fanafiana ihany saingy tsy nety nahatafiditra baolina mihitsy satria dia tsara rafitra ny fiarovatenan'ny boakely manohatra tamin'ity androany ity. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity androany ity ihany taorian'izay andro fahadimy izay ny TFA anaty azo nandresy ny Matadory tamin'ny 3-20. Ny tamin'ny Manosbe nandresy ny Stade Olympique de Lemirna tamin'ny 20-20. Araka ny nambaran'ny mpikarakara dia itoy amin'ny faran'ny herinandro izao indray ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Analamanga eo amin'ny ity taranja baolina lavalava ity.
fa